voakorakora mpifaliana na raha nadiny ny tsenany GFFM Vangaindrano ny président Mayol izy mafa 17 volana jolay lasa teo niala teo amin'ny tetezan'ny megna anarany diabe ny azo anapazy nanomboka teo ihany koa dia nandeha tongotra namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ireo vahoaka ny président Mayol na dia teo aza ny fotaka no ny herikandro dia tsy nahasakana azy hiara-dia tamin'ireo vahoaka izany. Noraisina toy ny ampanjaka mihitsy teto ny président Mayol ka notolorany GFFM Vangaindrano lamba be izay natokana ho andreo olobe. Tsy diso anjara ihany koa nefa ny vahoaka ny Vangaindrano fa anisany nanambaran'ny président Mayol ny fandaharana asany tao anatin'izao fitsidiana izao. Anisany nambarany tao anatin'izany ny fiadiana amin'ny fahantrana ny famerenana ny Îles Éparses amin'ny Madagasikara eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Anankitelo fotsiny amin'ny tianako azy mafeny rehetrarehetra miady amin'ny fahantrana izay ny antoko politika GFFM miady amin'ny fahantrana izay mampaolon'olona tafiditra anatiny eo izany ny dahalo ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahefa-mividy sy ny rehetrarehetra ny kolikoly be tabe ny voafeny izay miady amin'ny fahantrana izay ny faharoa amerika ny tany-dalàna koa. Dia ny fahatelo farany amerina ny Îles Éparses io izay atsika malagasy nefa ny arena ao anatin'ny Îles Éparses io dia mandritra ny 200 taona tsy ho ritra mihitsy ary raha io ny azontsika malagasy zany dia mazava ho azy fa fonao azy ny fantrangany Madagasikara tsisy tsony ny olona mampavola mpianatra mampavola ary marary mampavola lalana simba zany dahalo zany tsisy tsony tsy fananana azy tsisy tsony raha azontsika io Îles Éparses io zany ny programme anazy amerina ny Îles Éparses io tany-dalàna miady ny fantrana zay izy raha fiteny le fondation tsy diso tena marina zay raha ohatra tsy tokony ataony fifidianana nefany ny candidat miaraka amin'ny fanjakana sy ny communauté internationale efa voninanao fifidianana ka raha tsy atao ny fifidianana zany dia ataona le fanjakana avelo ihany zany filoham-pirenena dia avelo zany ro gouvernement vaovao zay aveny amin'ny 13 mai reo dia mbola mitombo indray zany mandan'ny président zany reo reka tsy atao le fifidianana nefa reo tsy hanao refondation tsy hanao refondation mapa tsy hanao ny tim tsy hanao ny ASVM dia raha fa tsy hanao refondation ary zany reo dia ahoana satria reo tsy hanao avelo eo zany le fanjakana ka raha ohatra anao zany mietretriny hanao refondation raha va tsy mirotsika amin'ny fifidianana anao dia azo ihany ny fandresena dia ny olona azo fandresena fa tsy hanao fa ny politique indray dia izao le fondation atao fa atao aloha alaina ny fahefana fa rehefa azo ny fahefana mora aminao amizay manao ny refondation fa ianao zao anao refondation fahefana tsy ampelantananao inona ny refondation vitanao iny tsisy refondation azonao ataony eo satria ny tompony fahefana tsy hanao ka tsy aloha fa atambatra ny hery sy ny force rehetrarehetra ankanany fahefana dia rehefa tonga ohatsika dia atao ny refondation iny moa refondation atao fanivanana lampanrenana fanivana lalàna momba ny fanana tany fanivanana lalàna momba ny arenakibony tany fanivanana lalàna momba ny sisy ranomasina fanivanana lalàna momba ny fampianarana lalàna ny novana amin'izany refondation zany na ny lalàm-pifidianana ao anatin'izany koa ny fifidianana isan-karazana raha tsy azonao fahefana tsy vita zany so anao hitaky referanao lalàm-panorenana ka ny fanjakana anao an'izany tsy hanao izy kina refondation azonao atao raha tsy azonao ny fahefana